Andehantsika maka ny tenin'Andriamanitra marika toko 10 andiny 17 ary noho ny vao nivoaka nakeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanantona azy ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe mpampianatra tsara inona no ataoko hatovako ny fiainana mandrakizay ary hoy Jesosy taminy nahoana no ataonao hoe tsara tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra fantatrao ny didy hoe aza mamon'olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandainga aiza manambaka manajany rainao sy ny reninao ary hoy izy taminy mpampianatra izany rehetra izany efa notandremako hatry ny fony ao mbola kely ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra iray loha ianao mandehana amin'ny izay rehetra anananao ka omeo ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avia anaraka dia nanjobona teriny tarehiny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria manana rena be. Tety lehilahy mpanan-karena anankiray ity rehefa nahitan'i Jesosy nivoaka izy dia niazakazaka izy nanantona an' Jesosy. Rehefa nanantona an' Jesosy izy dia nandohalika teo anatrehan'ny tompo izy ary nanontany tompo hoe Jesosy mpampianatra ahoana ny fomba ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay dia andao ngia averintsika ovakina ny resaka ny fanaovan'izy Jesosy eo amin'ny 7:10 hoy Jesosy taminy hoe fantatrao ny didy hoe aza mamon'olona aza mitsangajanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandainga aiza manambaka manajany rainao sy ny reninao ary hoy izy taminy mpampianatra izany rehetra izany efa notandremako hatry ny fony ao mbola zaza ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra iray loha ianao mandehana amin'ny izay rehetra anananao ka omeo ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avia anaraka. Rehefa mamaky an'ity tenin'Andriamanitra ity eto amin'ny 9:20 dia gaga somary sadaikatra kely nahita ilay fihetsika Jesosy nefa tsy ilay fihetsika naseho an'i Jesosy ny valiteny navaliny amin'ilay mpanan-karena anankiray ary Jesosy nijery azy tsara ozy ilay tenin'Andriamanitra dia tia azy dikan'izany fihetsika Jesosy izany dia nakasitraka izany Jesosy tao am-pony faly izy nare an'ilay lehilahy teny hoe efa nakatoaviko izany didy rehetra izany fony ao mbola zaza ozy le raha lehilahy fa nefa tsy namaly azy Jesosy hoe anaka tsara izany tohizo dia andao anaraka fa ozy Jesosy taminy hoe diso amin'ny zavatra iray loha ianao amin'ny ny fanananao rehetra ozy ny teniny dia sarao amin'ny malahelo dia andao anaraka. Rehefa nandray an'izany teny izany ity lehilahy anankiray ity dia nalahelo mafonofony satria izao sarobidy loatra tamin'ny arena izay nangoniny. Mety rehefa niteny an'izay Jesosy dia mety izao ny fanontaniana tao anatiny hoe ahoana izany ny arenako za nge niaritra za nitady nanao ny zavatra rehetra mpanan-karena dia ahoana ny afoko fotsiny izao ny areko fa izao ry havana manoloana an'izao fanompoantsika an'Andriamanitra izao dia tsy ampy fotsiny ny fankatoavantsika ny didin'Andriamanitra. Mila mahafony zavatra rehetra tsika tsy hoe makatò fotsiny ihany tsika dia ampy izay fa mila mahafoy tsika. Dia tena sarobidy tamin'ity lehilahy ity loatra ny areny dia aleony niala tamin'ny alahelo satria tany amin'ny arena ny fony izay hoe nanaraka an'i Jesosy izy. Dia betsaka koa tsika kristianina manana toe-potra n'ity lehilahy ity. Mety hoe tsy arena ny malasa ny fonao tanteraka fa indraindray amin'izao fanompoantsika an'Andriamanitra izao dia misy zavatra ataontsika ambony lavitra noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Misy zavatra ataontsika ambony lavitra noho ny fanjakan'Andriamanitra dia androany aty ampisaintsainanao hoe tsy ampy raha hoe akatony didy fotsiny ianao manoloana ny fanompoanao an'Andriamanitra fa mila mahafony zavatra rehetra ianao. Izay rehetra mety akamaminao, izay rehetra mety tsapanao hoe sarobidy eo amin'ny fiainanao ka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mila mifotsika izany. Enina sarobidy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tena mila mifotsika an'Andriamanitra izany. Matetika angentsika raha ny ankonantsika dia efa hatakalontsika an'Andriamanitra mety hoe miasa ianao latsinainy talata larobia alakamisy zoma sabotsy dia ozy ianao hoe rehefa tonga ny alahady hoe aleo aloha za akaina kely fa ny alahady ny mba fotoana iarahako amin'ny ankonako fa izao anefa tsy eken'Andriamanitra izany.
Andriamanitra tsy manohatra ny itiavanao sy karakaranao ny ankonanao. Tena tsara zany raha avana hoe tena mikarakara ny ankonanao araky ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Fa izao anefa hoe aoka tsy ny ankonanao nataonao loha laharana manoloana ny fanompoana ao an'Andriamanitra. Dia tsy izany ihany koa fa betsaka amintsika mpino misy aza indraindray hoe mbola misy fahotana mihitsy fotsika manoloana ny fanompoana an'Andriamanitra. Mbola misy fahotana ataontsika ambony noho ny fanjakan'Andriamanitra. Makatony tenin'Andriamanitra ianao, manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao nefa zao hoe misy zavatra mbola tsy fonao ao. Misy zavatra mbola tazominao mafy ao. Fa raha hoe raha manao an'ity aho dia very dikan'izany hoe atakalinao ny fanjakan'Andriamanitra ny fahotana izay mbola iainantsika indraindray. Androany dia tiako ampisainsainanao hoe izany zavatra rehetra izany dia mandalo avokoa. Raha izany no toe-ponao dia tsisy mahasamy hafa aminao amin'ny olona tsy mino. Ny olona tsy mino ange misy mitandrina ny didy misy izy tsy sa mangalatra izy, tsy sa mijangajanga izy satria fantany hoe tsy mety izany. Betsaka ny zavatra tsy sahany atao fa ny fiainany ihany ny fiainany. Dia androany aoka ianao tsy ohatran'ireny olona tsy mino ireny satria ianao olona efa nandray an'i Jesosy. Andao ange tsika hamaky tenin'Andriamanitra anankiray Matthieu 10:7-7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tian'iray na ny reniny noho ny fitiavany dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tiany zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany dia tsy mendrika ho ahy. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe raha tianao mihoatra lavitra no Andriamanitra ny ankonanao dia tsy mendrika ny andovan'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Teo dia niteny antsika hoe aoka tena afony zavatra rehetra tsika manoloana ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Aoka tsy hoe sady tianao ny andovan'ny fanjakan'Andriamanitra nefa mbola misy zavatra tehirizinao akamamino koa eo amin'ny fiainanao. Fa aoka tena afonao mihitsy ny zavatra rehetra manoloana ny fanompoana ao an'Andriamanitra. Izany nisy fotoana tantaraiko anareo tamin'ny anailona mbola somary mbola kely 2 volana 3 volana teo izy dia maditra be foana izy amin'ny alina. Rehefa alina ny andro dia alohan'ny atoro izy dia efa mila vanina mitomany be dia efa sahirana ianao mampatory azy mandihy mihitsy ary ny dadany indraindray mampatory azy tena mandihy atao am-piangonana mihitsy atao izay hampatoriana azy. Rehefa matory izy dia amin'ny 12 alina izy dia efa taitra. Dia mifondra izany ianao dia mandrotsirotsy mampatory azy indray. Fondra izy amin'ny 12 alina dia amin'ny 1 maraina indray izy dia efa taitra indray. Dia vita indray na amin'ny 1 maraina dia amin'ny 4 vao manomboka matory amin'izay dia tena tsapako hoe reraka. Tena tsapako hoe reraka amin'ny vatako mampalaelo anahy pastera dia aleko izy tsy foazina fa avelako matory. Reraka amin'izay rehefa maraina dia rehefa maraina ny andro dia matory iny anaela dia indraindray tena tsy mahavita mivavaka intsony fa eo am-pandriana mitsotra diosika hoe Jesosy eo misotra anao. Dia eo misotrasotra an'Andriamanitra eo angamba 15 minutes na ohatra izany. Vita iny dia lasa mitsangana dia zara ny anaela matory dia lasa mitsangana mandeha manao raharaha indray manadio trano hoe sitrana eny trano mba madio matory ilay zaza. Avy nanao raharaha dia tena tsapako hoe reraka ny vatako. Mba hoe mampifaly ny ankonako izany hoe karakaraiko tsara ny zanako, karakaraiko tsara ny tokantrano. Rehefa vita amin'izay ny raharaako dia lasa nanatona ny vatako dia nitaraina hoe dada reraka be izany teneniko azy. Dia nijery anazy dia zao namalina anahy hoe Marta, sady natao nihira mihitsy Marta, Marta, mararina sy perena ianao hoe tetra be mihitsy mijery azy sady tesitra be tonga saina nataony fany masina tonga saina hoe ny fitahiana nomen'Andriamanitra ny zanako teo amin'ny fiainako ary tena matsapa faly manana ny zanako ny vadiko koa teo amin'ny tokantranoko koa. Fa zao anefa tsapako hoe lasa natakaliko an'Andriamanitra ny ankonako. Dia androany dia tehiteny aminao hoe aoka tsy ohatry izany ianao manoloana ny fanompoana an'Andriamanitra. Indraindray nge tsika rehefa tahian'Andriamanitra dia atakalintsika an'Andriamanitra ny fitahiana omen'Andriamanitra tsika. Rehefa milamina ny fiainanao dia inona nataonao? Tsotsotra any am-piangonana ianao. Fa tsy te hahita amin'ny pastera ianao raha tsy manana olana ho tantaraina indray. Tsy te hahita amin'ny pastera ianao raha tsy misy hoe pastera azao indray ny problème fa mba ho eto ambavaka. Dia androany aoka tsy ny fitahiana omen'Andriamanitra anao eo amin'ny fiainanao ny ataonao alahona na foizana ny fanjakan'ny lanitra. Fa aoka tena ny fanjakan'ny lanitra ny voaloha laharana eo amin'ny fiainanao. Misy tenin'Andriamanitra anankiray izay dia hovakintsika ao amin'ny Matthieu 9:1-7. Tsy misy olona mahay manompotompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavony.
tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara antsika hoe raha mbola misy zavatra ataontsika aloha laharana mihoatra ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fitiavana an'Andriamanitra ao am-pontsika dia tsy afaka ny hanompo an'Andriamanitra tsika raha havana. Tsy afaka no any an-danitra tsika. Raha izany lehibe indrindra ao am-ponao, raha izany no mibany toerana tsapanao hoe izany mbola ataonao ambony. Aleonao hoe matateraka an'izany toy izay matateraka ny sitrapon'Andriamanitra hoe mandeha manompo an'Andriamanitra dia tsy afaka ny andovan'ny lanitra tsika. Androany dia aoka tsy ho zavatra roa ny lehibe ao am-ponao fa aoka iray ihany dia ny fitiavana andovan'ny fanjakana lanitra, fitiavana an'Andriamanitra. Za resy lahatra hoe matoty lehilahy anankiray nanankarena tily mivakitsika tao amin'ny marika teo a. Matoa izy nanaiky nakatony didy sy nitandrina ny didy dia izao hoe nino an'Andriamanitra izy. Nefa nibahana loatra tao am-pony ilay fitiavana an'ilay harena dia aleony nafono fanjakan'ny lanitra. Toy izay hoe amony hareny a noho ny fanjakan'ny lanitra. Zavatra tiako ampisainisainanao androany dia ireo zavatra mamy rehetra izay akamaminao amin'izao fiainana izao a, hatreo amin'ny varavara-pasana ihany ireny ny afaka hoentinao. Fa rehefa maty ianao a dia ahoana amin'izay ny fanahinao. Mety hoe mbola makamamy fahotana ianao, hatreo amin'ny varavara-pasana ihany ny afaka hoentinao, afaka manao izay tianao rehetra ianao. Fa izao hoe ahoana ny fanahinao raha ho avy ny fotoana ilanao eto. Raha ohatra hoe makamamy tianao ny harenanao atakarinao an'Andriamanitra, ny ankonanao atakarinao an'Andriamanitra, mety tsy haiko inona ny zavatra atakarinao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao a, hatreo amin'ny varavara-pasana ihany izany ray havana. Fa za mino kosa hoe rehefa mahafoy zavatra ray ho an'Andriamanitra tsika, rehefa mahafoy mavita manao zavatra ho an'Andriamanitra tsika, dia reny no avokatsika any an-danitra nge reny zavatra fotsika reny. Afaka mijoro tsika eo anatrehan'Andriamanitra dia milaza hoe izao ange Jesosy ny nataoko anao e, izao ny vitako anao, nafoky izao satria tiako ianao, nafoky izao satria tiako ianao. Afaka miteny an'izany eo anatrehan'i Jesosy ianao. Fa raha ohatra hoe fahotana no akamaminao a, indray ary ny hanameloka anao eo anatrehan'Andriamanitra. Jesosy dia nampiseho porofom-pitiavana ao antsika ary tena porofom-pitiavana lehibe nampiseho an'Andriamanitra antsika. Nanolorany an' Jesosy Kristy zanany a mba ho famonjena antsika. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, ozy ny teniny a nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jesosy zany nanorantsika voaloha hoe tiantsika nomeny Jesosy Kristy mba hamonjena antsika. Amareny sy ray mpianakavianantsika atao am-piangonana angamba dia mahalala tsara tsika mahasarobidin'ny zanaka. Mahalala tsara tsika hoe mamy ny zanaka, marary atsika ny zanakitsika. Fa izao kosa nefa Andriamanitra tsy nanana fa tsy Jesosy rery ihany, fa izao natolony izany fony izany noho ny aminao sy noho ny amiko. Dia androany ty ametraka fanontanianao hoe inona mba nafonao an'i Jesosy hatrizay nanomponao an'Andriamanitra izay. Inona mba nafonao an'i Jesosy hatrizay fotoana. Tsy haiko hoe firy taona ianao izay nanompo an'Andriamanitra, 2 taona ve, 3 taona ve, 4 taona ve, tsy fantatro. Fa inona mba nafonao an'i Jesosy. Mety efa hentsika isan'andro hoe ho avy Jesosy, fa indraindray dia amevantsika izany satria tsisy mahalala ny ora sy ny fotoana dia amevantsika. Fa ianao hoe fareko, fa androany amin'ny teny aminao hoe aiza atao hoe fareko tsony, fa eritrereto tsara hoe raha tonga Jesosy, raha ho avy ny andro ilanao eto amin'izao tany izao, dia inona mba zavatra vitanao an'Andriamanitra, inona mba zavatra nafonao an'i Jesosy ahafahanao mijoro eo anatrehan'Andriamanitra dia milaza hoe zange Jesosy nanao an'izao anao e, foko ny zavatra rehetra noho ny aminao. Teny Jesosy rehefa niteny an'ity lehilahy ty hoe afoizo ny fanananao, ozy ny teny tsy niteny izy hoe fanananao fotsiny, fa ozy ny teny hoe fanananao rehetra. Andriamanitra zany rehefa mitaky fahafoizana avy amintsika dia tsy hoe zavatra kely, fa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Aoka afonao zany, fa aoka tena Jesosy ny lohalaharana eo amin'ny fiainanao. Aoka tena zany mihitsy manoloana an'izao fanompona an'Andriamanitra izao. Indraindray any eritreritra hoe rehefa mieritreritra antsika hoe firy moa tsika ny tato amin'ity fiangonana ity tamin'ny voalohany tena betsaka tsika. Fa izao rehefa nandeha ny ady a, rehefa nandeha ny olana dia ozy ny sasany hoe aleo miala raha izao manompo an'Andriamanitra, aleo miala raha izao manaraka an'Andriamanitra. Dia androany tena tiako ianao tonga saina, tena tiako ianao tonga saina hoe ahoana ny toeponao manoloana ny fanomponao an'Andriamanitra.
ohatr'izany koa ve ianao hoe raha misy zavatra mafimafy mety tonga eo amin'ny fiainanao dia ozy ianao hoe Jesosy mafy loatra fa tsy zakako tsony fa aleo za hialy tsy foky ny haiko fa aleo za handeha fa aoka ianao tena anisan'ilay olona mafony zavatra rehetra ho an'Andriamanitra aoka ianao tena anisan'ny olona mafony fiainanao mihitsy ho an'Andriamanitra fa zay rehetra takian'Andriamanitra dia afoy izany satria tsy mainty antoka ange ianao zay teneniko anao hoe reny zavatra ratsy tsy mety tsy afonao reny atreo apasana ihany reny afaka hoentinao fa ny zavatra afonao an'Andriamanitra kosa voninahitra ho anao arakitra ho anao any an-danitra reny afaka tenenanao amin'i Jesosy hoe zao ny any vitako teny ifalianao azahoanao satro-boninahitra ho anatrehan'Andriamanitra dia zay moa ny zavatra vita amin'i Jesosy atsika dia tian'Andriamanitra koa tsika anao toraka izany matoa izy nafoy an'i Jesosy matoa Jesosy nafoy ny ainy ihany koa hoe ny ainy tokana dia tiany koa tsika fony zavatra rehetra ho azy